Manomboka eto dia hivadika taranjan'olo tokana ny tena marimarina kokoa dia eo amin'ny sehitry ny aiady isika hoentina mamaraparana ny fandarana nanatotosa fifaninanana izay nanasahany club miisa enina eto andrenivohitra ny sabotsy teo ny club ny Sanrang Taekwondo teny Ndavamamba teny moa nanaovana ity hetsika ity ny fifanakalozana traikefa sy ny fampizarana ireo mpikatroka taekwondo anatin'ireo club fito ireo no tena tanjona tao anatin'izany hetsika no karakarainy ity club ity teny Ndavamamba izany. Ny fanaony isataona hatramin'ny volana Jolay 2024 nitsanganany dia nanatanteraka fifaninanana interclub teny amin'ny dojo teny Ndavamamba indray ny club Sanrang Taekwondo omaly tontolo andro. Club enina no nasain'izy ireo tamin'izany dia ny Escapara, TCA, STA, ny club ny Sabnam, Arivo TKD ary ny ETAA. Katroka di maromaro ansikajy KD junior ary senior moa no natao tamin'ity fotoana ity. Akoatra ny maître Narinjara Manatsoa izay tokony andraikitra ara-teknika voalohany tamin'ity hetsika ity dia maître de salle vitsivitsy avy any Fianaratsosatsirabe no hita nanome tanana ity fikarakarana nataon'ny club Sanrang ity. Mariana fa indroisa-taona no mikarakara hetsika tahaka izao ny club Sanrang Taekwondo. Tanjon'izy ireo amin'izany sy ny fifanakalozana traikefa eo amin'ireo mpikatroka taekwondo avy any amin'ireo club maromaro ireo ihany koa ny fampizarana ny mpikatroka tsirairay hiatrika fifaninanana.